Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Tsy amin'ny Rosia ny manana fifandraisana ara-miaramila ny tafika malagasy fa amin'ny firenena hafa toy ny France, Inde ary États-Unis ho ny mesitry ny fiarovam-pirenena. Mamafisany fa tsy misy idirany ady amin'ny Ukraine sy Russie ny fifanarahana ara-miaramila eo amin'ny Madagasikara sy Russie. Nanontaniany mpanao gazety mahakasika amin'ny fiverenan'ny kompania rosiana miasa eto Madagasikara ministry ny fizahan-tany androany nambarana nandritra izany fa tafiditra ao anatin'ny fametrahana ny fifananana amin'ny kompania petaterana rehetra izany. Mamitaka, mandaingy, mamahandanitra ny vahoaka malagasy ny filazana fa tsy misy ny fampandrosoana ho ny vondrana parlementaire IRD manoloana ny fanohan-kevitry ny solombavamboaka IRD voafidy tao Ikongo. Tsy ekena hoy izy ireo ny famingavonganan'ny afoloan'ny Repoblika. Ajola adimy henona nafika olona amonjy banky atao mahitsy ny maraina teo ka lasan'izy ireo ny vola 30 tapitrisa ariary. Taorinan'ny fifandonana teo amin'ny Zandary lavany rota amin'ireo jola mbola karohana kosa ny telo namany. Maresaka irasam-pirenena nahatotra ao anatin'ny filan-kevitry ny mpiaron'ny zon'olombelona intsony Russie araka ny tapaka nandritra ny fiaonamben'ny vondrana firenena mikambana. Ny andendreo aranao afaka fotoana fo. Finaritra tompolasy sy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Écoule TV Kamanasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia nanamafy ny famatsim-bola ho an'ny fanamboarana lalana eto Madagasikara ny banky iraisam-pirenena ary nanolotra $700 tapitrisa amin'ny izany ho tanterahana a Washington ny fanaovatsiny raha tokana hemitra noho ny fanovana gouvernement teto amintsika ny taona 2024 lasa teo gaeto Andretsilavo. Fantatra fa nandaony firenena lasa nivelany hiazo ny Washington ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny talata alina lasa teo. Raha ny angom-baovao azo, niazo an'i Washington ny filoha anosiny ny fankatoavana famatsim-bola mitetina $700 tapitrisa avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Famatsim-bola izay natao hanatsarana ny lalana eto Madagasikara ka isan'izany ny fanatsarana sy ny fanamboarana hotara ny lalana mirefy 100 kilometatra amin'ny lalam-pirenena faraka amin'ny 30 eo anelanelan'ny Mangoka sy Bealanana. Ny lalana mirefy 700 kilometatra amin'ny lalam-pirenena 10. Anatsarana ny lalana manodidina ny 800 kilometatra ahafana mampifandray ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Manakaiky ny RN10 sy ny RN31 ihany koa ny tetikasa. Ny fanamboarana ny RN10 sy ireo lalana mifandray aminy izay ahafana mampifandray ny tapany atsimon'ny nosy izay voakasiky ny tsy fanjari-tsakafo ary ampifandray ireo toerana mamokatra amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy. Ny fanatsarana ny RN31. Raha ny angom-baovao hatrany, efa tokony ho nosoniavina ny volana Novambra 2024 lasa teo io famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena io. Noho ny fanovanan'ny gouvernemanta ny volana Aogositra 2024 niemitra ny fanaovan-tsony ka izao tanteraka izao indray. Tsy an'ny Russie ihany no manana fifandraisana ara-miaramila ny tafika malagasy fa amin'ny firenena hafa toy ny France, Inde ary États-Unis ho ny ministry ny fiarovam-pirenena mamafisany fa tsy misy idirana amin'ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie ny fifanarahana ara-miaramila eo amin'ny Madagasikara sy Russie. Ny alarana efson. Ampahany lehibe amin'ny fitaovam-piadiana ampiasain'ny volan'ilay malagasy dia fitaovam-piadiana avy amin'ny firenena rosiana avokoa izay efa nanomboka tamin'ny taona 2007 raha mitatitra nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena androany. Tsy marina hoy izy ny filazana fa misy idirany amin'ny fanampahan-kevitra no raisin'ny fanjakana malagasy manoloana ny ady any Ukraine sy Russie ny fisian'ny fifanarahana ara-miaramila eo amin'ny Madagasikara sy Russie. Fa miresaka fiarovam-pirenena dia misy atao hoe diplomatie de défense, misy atao hoe coopération de défense izay iarahantsika amin'ireo tany izay namantsika
ary tadio fa ny Rosiana dia efa 10 taona amin'ity taona ity ny relation diplomatique atsika miaraka amin'io firenena io 10 taona. Manaraka izany dia tamin'ny taona 770 dia tadio fa ny firenena Rosiana no nanome fitaovana moderne atsika voalohany atao amin'ny MiG-21 zany reo fiaramanidina mpiady izay nananantsika tamin'izany taona zany, ny hélicoptère zany, ny Antonov zany, ny artillerie, ny missile de courte portée ao amin'ny régimenta mpiaro anabakabaka, reo mitrailleuse, ny Kalachnikov. Ny taona 2024 no nanao sonisy fanavozana fifanakena fiaraha-miasa ara-miaramila ny ministry ny fiarovam-pirenena teo aloha sy ny solitena ny ministry ny fiarovana Rosiana. Misy lalana iraisam-pirenena mifehy ny fifidianana fitaovam-piadiana ary misy ihany koa ny fenitra mifanaraka amin'izany hoy ny ministra tompon'andraikitra. Anatin'izany fanakam-piara-miasa zany fanavaozana fanakam-piara-miasa zany dia misy ny afahantsika mandefa stagiaire, afahantsika mijery an'ireo hoe pièce de rechange satria tadio fa hatramin'ny blindé antsika dia mbola russe ireo blindé hitanareo amin'ny manao défilé amin'ny rehefa mankalaza ny 20 Jona antsika reo matériel rehetra ny lance roquette multiple russe daholo reny, tsika nefa mila pièce de rechange. Zany pièce de rechange zany raha matériel russe tsy azontsika vidiana any a Brésil. Ny zavatra voasoratra dia ny afahana raha ohatra ka manao approvisionnement dia tsy maintsy manaraka ny lalàna iraisam-pirenena eo amin'ny fomba anatanterahana an'izany satria tsy maintsy zany tokoa satria tsy azo atao ny mividy sokosoko fitaovam-piadiana tanin'olon-kafa tsy mety zany fa misy fifanarahana amin'ilay tany rotota hoe raha ohatra ka manana an'izao nareo dia tsy azo nareo amidy amina tany hafa io na ampiasainareo amina tany hafa fa tsy maintsy eo amin'ny taninareo ary anatiny fanajana ny lalàna velona misy eo amin'ny tanàna amin'ny tany izay misy an'izany fitaovana zany. Tsy amin'ny Rosia ihany no manana fifandraisana ara-miaramila ny tafika malagasy fa amin'ny firenena maro. Androany nandray ny attaché de défense ny République populaire de Chine ny maraina teo ny ministry ny fiarovam-pirenena. Isan'ny songadina nandritra izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonto. Taorian'izay nandray ny masoivo indiana indray ny tenany ka tapaka nandritra izany fa ho amafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonto indrindra amin'ny lafo ny fandrimpahalemana an-dranomasina. Fanamtanin'ny mpanao gazety mahakasika ny fiverenan'ny kompania Rosiana miasa eto Madagasikara ministry ny fizahantany nambarany nandritra izany fa tafiditra ao anatin'ny fametrahana ny fifaninanana amin'ny kompania pitaterana rehetra ihany izany. Miantarandriana Manoloana ny adiny Ukraina sy Rusia, raha tokana nambarany fanjakana malagasy fa tsy miandany mikasika ny raharaha. Teboka maromaro no nanatra mikasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny Rusia. Araka nambaran'ny Prime Ministra Rosiana ny 4 Aprily taona 2022 teo ohatra. Amerina ny sidina ataon'ny kompania Rosiana amin'ny firenena 20 voasokajy ho namana na pays ami i Madagasikara. Nateo aza ny filazan'izy ireo tany aloha ny fiatoan'ny sidina tao aorian'ny fanasaziana nataon'ny firenena tandrefana hanomboka ny 7 ny volana Aprily taona 2022 izao no iverina amin'ny firenena maromaro tahaka ny Madagasikara io ny fiasan'ny fiaramanidina amin'ny kompania Rosiana. Tahaka izao navaly ministra fizahantany tamin'ny mpanao gazety raha nanontaniana mikasika io raha toa ka misy ifandraisany amin'ny toerana misy an'i Madagasikara manoloana ny adiny Rusia sy Ukraine io izao fepetra momba ny sidina izao. Ary amin'izao le hoe manokatra araka ny teneninao hoe ireo andreo tsika eo anatin'le hoe open sky io no eritreretiny fa zany tsy vita moro zany fa ao ampanadiniana zany ary izy hoe vitanareo moa zany fa nanomboka ny sokatra ny Air Mauritius anaraka daholo ny kompania hafa dia ho tafiditsika anatin'le tena sokafina tanteraka ary zay mahatonga manomboka na ihany koa mametraka amin'izao fotoana zao ny relance de la destination zay rahana mazava loatra moa amin'ny ONTM satria ny ONTM ny tena tompon'andraikitra voalohany amin'izany fanaovana promotion zany ka misy kompania hafa ihany koa amin'izao fotoana zao efa ho fampiresahana ihany koa moa ny ministèren'ny fitanterana moa no tena manao an'ny zay asa izay dia atenaina fa hoe amin'ny volana manaraka na farafaratsiny amin'ny herintaona dia mbola sokatra bebe ihany kokoa zany Madagasikara amina toerana kompania hafa.
etsakilany namaly ihany koa ny tenany mikasika ny fangatahana ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ny amin'ny tokony sy ny paikady fanarenana izany sy ny fisokafany sisy tany tanteraka. Efa ho avy zaleo mpandalana mihitsy tsika hitanao fa tamin'ny anotsika ny teny mbola mifampiresaka tamin'ny Air Mauritius vao tena nisokatra izy miresaka amin'ny Air Austral amin'izao fotoana izao ny ministera tompona andraikitra dia hisokatra tsy hoe izy ohatra ihany koa Ethiopian Airlines ireo kompania hafa rehetra ireo. Fanamafy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara indrindra manodidina ny sehatra ny arenina kibon'tany ny FMI izay nasongadiny solotena ny tahirim-bola iraisam-pirenena nandritra ny fitsidiana ara-pomba fanajana ny ministry ny arenina kibon'tany tamin'ity androany ity ankoatra ny fanatsarana ny sehatra akabiany no tsindrina manokana ihany koa ny tokony azahoan'ny vahoaka malagasy tombony marina amin'ny fitrandrana arenina kibon'tany eto Madagasikara. Fa kosa indray dia mamitaka mandainga mamandalitra ny vahoaka malagasy ny filazana fa tsy misy fampandrosoana ho ny vondrona parlementaire IRD manoloana ny fanehoan-kevitry ny solombavamboaka IRD voafidy tao ikonga tsy ekena ho izy ireo ny famingavingana ny filohan'ny République. Kaiton Andriatsilavo. Manoloana ny tatitra nataon'ny solombavambahoaka IRD Rasafy Andrao Fabrunel voafidy tao ikongo naneho ny heviny ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara ao anatin'ny vondrona parlementaire IRD avy amin'ny faritany enina eto Madagasikara. Dia mahatsapa ny vondrono parlementaire IRD fa voalohany mamitaka mandainga mandalitry ny vahoaka malagasy ny filazana fa tsy misy ny fanovana sy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Faharoa tsy manaja ny fitsipiky mifehy ny vondrono parlementaire misy azy ny député namagna sasantsasany. Tekena ihany koa izy ireo ny famingavingana ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara amin'ny mahafiloha voafidim-bahoaka azy indrindra ho an'ny mpikambana eo anivon'ny IRD. Voafidy ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena ka tokony ho hajaina indrindra ho an'ny vondrona parlementaire IRD izay nanolo-tena hanohana ny filoham-pirenena amin'ireo tetikasa amin'ny vision sy amin'ireo zavatra maro izay entiny filoham-pirenena ho fampandrosoana nyity firenena ity ka tsy azo ekena kosa ny famingavingana na ny famafazana lainga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izay atrehana ny fampandrosoana izao. Na eo azy izany rehetra izany mianto ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta sy ireo governoran'ny faritra anatanteraka ny tsakany sy andavan'ny asany ireo solombavambahoaka IRD. Anjaran'ireo mpanatanteraka no mijery ny distrika rehetra ialana amin'ny tranga tahaka izao. Mba isin'ny filaminana ny filamin-tsainy ny vahoaka ihany koa indrindra fa izay vahoaka ny ambany voalohany fa mbola betsaka ny tsy tanteraka, mbola betsaka ny mbola tsy vita ny manao zavatra moa tsy mora ianareo mpanatanteraka no andry ankinana amin'ny fanatanterahana an'izany ka dia izay no anjara fitenenako ary mbola mametraka foana hoe tsy azo ekena ny fanimbazimbana sy ny fanaratsiratsiana ny filoham-pirenena izay ray aman-dreny ny malagasy rehetrarehetra. Miantso ny gouvernemanta zahay mba hiasa mafy, hiasa tsara, hanatanteraka ireo velirano maro samihafa napetraka ny filoham-pirenena hoentigny hampandroso ity tanindrazantsika ity. Faharoa, miantso ihany koa ny député tsirairay mba hanaja ny fomba fiasa ao amin'ny vondrony parlementaire tsirairay misy azy sy hanaja ny fitsipiky mifehy ny antoko na ny vondrony misy azy ary aoka tsika solombavambahoaka rehetra tsy olagna eto amin'ny firenena fa hipetraka ho vahaolagna mba ho tombotsoan'ny taranaka faramandihy. Misy fetra ny fahafahana miteny sy maneho hevitra na eo aza ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka izay iaraha-miaina ankehitriny ho hiatrany ireto solombavambahoaka IRD ireto. Izy ireo izay nanamafy hatrany ny fanohanana ny filoham-pirenena amin'ny fanatanterahana ny velirano sy ireo vina fampandrosoana any Madagasikara. Ny maly tsy miova no hitranga raha toka iroso amin'ny dinika manaraka hitakina ireo nosy malagasy isika hoy ny eo anivon'ny antoko politika madio adinika ny volana jona izao izay tsy mbola fantatra mazava ny daty hatreto. Kaiton Andriatsilavo. Ny volana jona ho avy izao no iroso amin'ny dinika faharoa ny komisiona manokana misahana ny fitakina ireo nosy malagasy
ary mbola tsy fantatra mazavatra eto ny daty anatanterahana izany. Ho an'ny antoko politika madio, omaly tsy miova ny fitakiana ataontsika raha ny fizotry ny toetra raha sy ny zavamisy ao la Frantsa no jerena. Ka ny zavamisy dia afaka 3 andro raikitra ny fividianana filoham-pirenena ao la Frantsa amin'ny 10 volana aprily. Ny fiodinana faharoa dia amin'ny 14 ny volana aprily. Raha ny zavamisy aloha ny sondage no jerena dia mitarika Andriamatoa Emmanuel Macron. Ary amin'ny fiodinana faharoa dia raha ny vinavina ny sondage ihany koa dia izy no mety holany filoham-pirenena ao la Frantsa amin'ny salanisa 350 isanjato. Ny tiana itenenina zany dia izao, raha ho tonga izany fifampiresana ny volana jona izany mbola mety Andriamatoa Emmanuel Macron ihany no filoham-pirenena frantsay, ary tsy miova fa ny fitondrana malagasy amin'izao ihany no fitondrana isy eo amin'izany fotoana izany. Ka amin'ny antoko politika madio zany dia misy ilay fitenenana hoe on ne peut pas avoir des résultats différents avec les mêmes méthodes. Efa nisy ny fangatanana nataon'izy ireo teny anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doolona, ny ampidirina anaty lahadinika sy ny andraisana ireo nosy manodidina ho isan'ny faritra 30 eto Madagasikara. Tsy nisy valiny izany atreto raha ny fanazavany. Zany hoe izay zany mahita hoe resaka fotsiny io fa kely finoana izahay, kanefa na izany naty izany dia manentana izahay hoe andao takina ny nosy malagasy manodidina satria fiandrianam-pirenena io ary ihany koa disoina zany ireo olona milaza hoe tsy tokony ho takina sy ny karazany satria hoe tsika tsy matanjaka. Ianao tsy atanjaka mihitsy raha vao tsy vonona aloha ianao anapaka tadipotra hiala amin'ny fanjanahantany. Maro ny fomba azo atao ahafahana mitaka ireo nosy malagasy raha ny fanazavana, ary mila fahavononana sy ny firaisankina ny samy malagasy. Manoloana ny raharaham-pirenena sy amin'ny mahantoko politika azy, amoaka boky mahakasika ny fanarenana sy ny vinam-piarahamonina ho an'ny Madagasikara ny APM, izay ampahafantarina amin'ny fomba ofisialy rampitso. Misy fahadisoana amin'ny fitantanana ireo fanampiana sy famatsim-bola samihafa avy amin'ny mpiara-miombina ka hatramin'izay matoa mbola izao amin'ny toerana misy atsika raha ny fanazavana azo. Namafisina tao anatin'ny izay fanazavana izay ihany koa fa tokony fantatra mazava ny fampiasana izany miantarandriana. Efa 10 taona maro i Madagasikara no nisitraka fanampiana sy famatsim-bola avy amin'ny Banky Iraisam-pirenena sy ny FMI na ny Fonds Monétaire International. Hatramin'izay eo amin'ny 5 amin'ny firenena mantra indrindra nefa isika. Tsy ny fidiram-bola sy ny fangatana fanohanana avy any ivelany no ratsy araka ny faneho-kevitry ny mpampianatra pikaroka. Ny lafiny fitantanana izany no ahitana lesoka. Nanomboka tany amin'ny taona 5-20 tany tsika tamin'ny andron'ny Deuxième République, tamin'ny andron'ny président Didier Ratsiraka, raha ohatra ka tao anatin'ny fahasahiranana ny révolution dia nitodidoha aingakaingana nakany amin'ny Banque mondiale sy ny FMI. Ataoko hoe mampalahelo dia to mahazo vola fanampiana avainy amin'ireo institution ireo foana tsika, nefa raha mivoaka ny vaingana any paosiny malagasy dia mbola tsy misy. Raha ampatsiahy fotsiny azo ohatra ny hoe ny Fonds Monétaire International nakaiza les fonds hatramin'izay, Fonds de développement local, Fonds de développement, Fonds d'intervention pour le développement. Fa ny antsika dia ny vokany no jerena, mbola ao anatin'izay fahantrana lalina zay tsika amin'izao fotoana, dikan'izay misy zavatra tsy mandeha eo. Na iresaka fangarahana oatra ninona ianao aiza moa no tena manapirofonao fa nakaiza sy nakaiza ny zavatra sy rehetrarehetra, fa zay no lazaiko hoe ny vokany no jerena dia dikan'izay misy zavatra tsy mety ao any ananina. Fotoana fanamana mafy fiara-miasa amin'ny Madagasikara amin'ireo mpiara-miombinantoka ireo ny réunion de printemps amin'ny FMI sy ny Banky Iraisam-pirenena. Andraisan'i Madagasikara anjara ny 12 ka hatramin'ny 14 aprily ho avy izao. Teboka maromaro no andrasana mandritra izay. Anankiroa lehibe angamba no zavatra tena andrasantsika. Ny voalohany ny relance ny ekonomia antsika taorianany ny crise-na Covid iny, satria hatramin'izao mbola misy tarazoka be ny zavatra iny. Dia anankiray faharoa ny hoe ahoana ny fomba hitrehan'ny firenentsika ny crise na ny hoe ny impact mety ho ateraka ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie. Ao anatin'izay adin'izay ny impact voalohany indrindra aloha zany dia ny resaka vidin-tsolika. Tokony miezaka zany tsika hoe ahoana ny ampiasantsika n'ireo financement ireo de façon optimale,
donc utilisation optimale ny financement zany tsy tokony hoe laiko ohatra fotsiny zany hoe raha mahazo financement ana 1 million de dollars atsika tokony misy cadre matotra hitondrana anazy fa tsy hoe sanatria hoe atao 4 ny moitié an'le financement de atao karama ny moitié an'le moitié de le ambiny sisa no anaovana investissement de ny zavatra tokony ataontsika zany hoe ahoana no ahafahantsika mampiakatra ny valeur an'io ariary io de tsy inona kory zany fa amin'ny alalan'ny famokarana ihany. Isana ahitana taratra ny lesoka tamin'ny lafiny fitantanana tamin'ny alalan'ny famatsimbola nositran'i Madagasikara io raha tsy ahivina ny sazy nataon'ny banky iraisam-pirenena amin'ny fanjakana malagasy manoloana famatsimbola nataon'ny Jirama tamin'ny alalan'ny tetika Sabagoz. Mianga amin'ny fanatsarana fitantanana fanjakana malagasy no ahafahana misitraka tombony amin'ny endrika fiara-miasa io araka izany. Iverenantsika ny tontolon'ny fizahantany dia isan'ny ahafahana misintona mpizahatany ny arena ara-tsakafo izay ananan'i Madagasikara entina ampiroboroboana izany nisy tamin'ity androany ity fanaovatsy ny mpiara-miasa manodidina izay miantarandrena. Samy manama izy azy ny foko 12 sy ny faritra rehetra manerana ny nosy amin'ny resaka sakafo na ny kolotsaina ara-tsakafo. Tsy mbola ampy anefa hatreto ny fitrandrahana izany. Isareo nanao fikarohana mikasika izay ny ankafy tanjona ny ampivelarana ny sehatry ny sakafo malagasy. Izay mahasamihafa antsika izay zany mitondra koa arena ny diversité zany ny richesse de izay arena zay no tsy maintsy hoe andeha tadiavina mikaroka ny arena de angonina de hoentina amina toerana eto amin'ny toeram-pisakafoana eto zany. Zay ny angahany voalohany zany hoe tsika samihafa fa io mahasamihafa antsika io arena. Ohatra fotsiny hoe raha miresaka fandrahoana ravitoto ny sika eto i Merina sy ny au plateau zany andrahoana ela be ny ravitoto de tsara. Fa raha ohatra ka nanao fikarohana nanomboka teo amin'ny faritra Antsano manomboka Vatomandry ny fandrahoana ravitoto eo ny anarany ary hoe ravitoto ravikazaha masamaitso. Dikan'izany hoe tsy andrahoana ela be de afangaro amin'ny huile de palme le orandava crevette zay de arotsaka ao le ravitoto de 10 minitra de masaka de tsara be mihitsy ny tsirony. De zay zao de fa zavatra samihafa amin'ny zavatra mahazatra antsika eto Imerina ohatra zany. De zay na tonga hoe andao andeha hikaroka. Ahafana manatsara ny tontolon'ny fizahantany ny fampiroboroboana ny sakafo malagasy io. Misy malona izay ny fanamafisam-piarah-miasa tamin'ny mpikaroka ara-tsakafo ankafy sy ny teo anivon'ny ministeran'ny fizahantany. Ny sakafo tsika efa misakafo foana hatramin'izay fa le amerenana le tena hoe sakafo mahamalagasy ho tonga ao anatin'le offre touristique na produit touristique zany isan'ny asa lehibe anay miaraka satria ao anatin'ny ONTM mantsy mivondronao ihany koa ireo mpandraharaha toy ny tour opérateur na ny guide de ilaina fantatra izy ireo zay ary ny diany ankafy ho any amin'ny faritany de tsy hoe hianatra ihany fa iona ihany koa amin'ireo lay mpandraharaha ifotony zany mba entina hampivoatra ny zavatra misy any ifotony amin'ny ara-tsakafo sy ara-kolotsaina fa indrindrandrindra ihany koa ho anazy zany hianatra any ireny zavatra ataontsika hoe mampanankarena antsika ireny. Manarak'izay hoe inona no anampiny ONTM any ankafy voalohany indrindra aloha dia fanampiana hoentin'ny ministera ary tanterahany ONTM ny no ataonay zany tafiditra ao anatin'izany zany de ny fanomezana ny visibilité. Tsy mbola ny faritra rehetra treto no nahavita ny fikarohana. Mitoeraka izany mba ahafana mampafantatra ny sakafo malagasy io. Isareo toerana nampiranty izany ny teto Andohalo. Ny tsy fihainoan'ny fanjakana ny fiarahamonim-pirenena no mampitarasoka ny fampandrosoana ary tsy mbola miova izany hatramin'izao raha ny fanazavana. Androany nanolotra drafitra stratégique ny hetsika roy entina hanatsarana ny fijerevana ny tombontsoa iombonan'ny vahoaka sy ny firenena. Ny alarana izao. Tsy mihaino ny fiarahamonim-pirenena ny fanjakana, indrindra amin'ny fanairana ny zavatra tsy mety lazain'izy ireo. Amin'izao tsy misy fiovana ny kolikoly fa mbola manjaka hatrany hoy ny eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Misy karazany 2.3 ny karazana kolikoly, ka io no mila jerena vahaolana aingana ka tokony hifanantona sy hiaraka hitady vahaolana iombonana ny rehetra.
fa ataona ifoana zany io tsy fahaizamiana ny fanjakana io zany amin'ny firaisan'ny pirenena ary hatreto zao ny filoha-pirenena telo ny sesy teo dia tsy mbola nisy nandray officiellement zany société civile zany teto Madagasikara fa misy ireo ministra mandalo sy ny sisa izay miara-miasa aminay tokoa zany amin'ny lafin'ny tontolo iainana zao dia nihainonay ary ny niara-niasa mihitsy zahay tao amin'ny tontolo iainana mbola mitohy zany na niova ary ny ministra anisan'izany koa ny ministra ny jony sy ny toekarena manga zany dia anisan'ny tena azo atao hoe champion mihitsy amin'ny fifandraisana amin'ny firaisan'ny pirenena ary tena mampandroso le asa mihitsy zany zay no mahatonga anay azo atao hoe miassista mafy amin'le fananganana n'le conseil économique social et culturel izay ny syndicat secteur privé sy ny société civile no membre ao anatiny. Ho fanantsarana ny hetsika roa izay efa natao nandritra ny 5 taona nanatanteraka tatitra ny drafitra stratégique ny hetsika roa androany ireo ampikambana hasinan'olotra ny dingana izay mila atao amin'ny fijerevana ny tombontsoa iombonan'ny vahoaka sy ny firenena. Ny plan stratégique any roa zany 2022-2026 dia mazava ho azy moa zany fa fanamafisana ny zavatra natao nandrisy ny 5 taona lasa sy ny fanatsarana ihany koa zany hita hoe zavatra tsy niady anisan'ny zavatra tsy niady ohatra zao resaka tsy nahafahanay zany satria vao nanomboka nandrakotra Madagasikara ray manontolo tao koa ny resaka fitantanana mazava ho azy tsy maintsy misy ny ambony misy ny ambany fa ny tena zava-dehibe amin'ity vaovao ity zany dia voalohany indrindra no fampandraisana anjara ny tanora mavitrika zany ira Madagasikara amin'ny hetsiky ny firaisan'ny pirenena ny anankiray faharoa dia ny fanapahariahana ny mouvement roa ihany koa zany iran'ny faritra 320 zay tsy dia refo loatra satria teto amin'ny nasionaly foana. Manana anjara andraikitra lehibe ny fiarahamon'ny pirenena amin'ny fanairana ny tsy fanarahan-dalàna misy sy miseho amin'ny endriny samihafa eto amin'ny firenena. Tsy fantatra ireo vondrom-bahoaka itsy ny jara-pahefana fomba ampiarana ny vidin'entana farany ambony izay navoaka ny ministera tompony raikitra. Izany no resaka ambony latabatra ihany izany. Osy ny fikambanana ny liben'ny tanàna ao Atsimon-drano ho ratsy tonga eny fotony ny fampiarana azy. Io no nasaina. Hatramin'ny androany tsy mbola nisy fionana nanoty avy amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana miantefa amin'ireo rafitra itsy ny jara-pahefana momba ny fampiarana ireo vidin'entana farany ambony eto amin'ny faritra Analamanga. Ampiarana satsia ireny tarimarika ireny hoy ny filohan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna ao amin'ny distrikana Atsimon-drano izay distrika lehibe indrindra eto Madagasikara. Gasika niny prix plafond zay ampiarana eto amin'ny firenena iny. Ny zavatra manahirana anay fotsiny ty fotony dia tsisy fampilazana na fampitana mihitsy natao hoe fiara-miasa avy any amin'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria mazava ho azy ny fampiarana aniny lalàna zay navoakiny tsy lalàna moa izy iny raha falantarinay satria na izay raha tsy mahafantatra hoe misy décret d'application ve izy ireny sa misy arrêté sa noty avy any amin'ny ministera tokony andalo any amin'ny lehibe distrika dia tonga amin'le fitenenan'ny olona sasany hoe lasa nofinofy ihany le izy ary mbola vinavina-kevitra nga fa raha ny fampiarana dia sahirana raha tsy misy any fiaraha-miasa ho atao. Tsy ahenika ireo komuna sy vokotany eto Analamanga nisan'ireo mpanara-maso ny varotra eo anivon'ity ministera ity raha ny fanazavana ka ho sarotra ny fampiarana ny vidin'entana farany ambony. Vitan'ny mpiara-miasa ministera ve fa efa manana an'ireo inspecteur de commerce izy ireo contrôleur dia tsy mila na olom-bofidy aty fotony dia zavatra hafandray iny fa ny fomba fijeranay dia ny hoe andao rehefa hanao fampiarana ohatran'ireny dia antsoy foana ny ben'ny tanàna sy ny sefokotany fa aty ane no afaka miara-miasa ampiarana n'ireny zavatra atao eto amin'ny firenena ireny. So dia tokony misy fiantsona ana olom-bofidy aty fotony hanao ny fampiarana indrindra irahana miasa amin'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria amin'ny fampiarana aniny zavatra noferana iny ny vidiny zavatra zay. Andrasana araka izany izay ho fomba fiasan'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ary ny fanjifana amin'ny fampiarana io vidin'entana farany ambony io. Eo ihany koa ny fandraisana fepetra sy ny fanazaziana ho an'ireo izay tsy manaraka izany. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika milohany idirantsika ny tapany faharoa amin'ny vaovao rehefa avy. Ny fiangonana evangelika Chaina dia manolotra fitombavaka lehibe ho antsika rehetra tsy hakanavaka etsy Antsahamanitra ny asabotsy fa 7 volana avril ho avy izao. Fotoana lehibe izay resantsika ny amin'ny hoe ny herin'Andriamanitra.
ny herin'andriamanitra izay hitondra fiovana goavana amin'ny fiainanao, hitondra fanafahana, fanasitranana, fitahina. Marobe ny olona izay fanandre fanasitranana, ny mona ny tena, ny marenina nandre, ireo malemy ny tsangana, ireo olona izay tratrany aretina tsy sitrapanafody ary efa nentina ny tetitety sy teroa fa tsy nety sitrana, fa rehefa niona tamin'ny herin'andriamanitra sitrana avokoa ary afaka avokoa. Tongava ary etsatsahamanitra ny asabotsy fa 7 volana avrila ho avy izao. Ny maraina dia amin'ny 7 ora sy amin'ny 10 ora, ny hariva kosa dia amin'ny 2 ora tolakandro. Azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao satria tsy mitory tsy misy provo izay taon'ny namana sy ny havana ho avy, tsy misy vidividirana. Association Dola Beach Astelma manolotra anao Festival Dola Beach 10e édition ny 10 enina 7 sy 8 avril any amin'ny plage Vatomandry. Misy lalao, fanetana, fifaninanana ara-panatanjahantena isan-karazany iarahantsika rehetra mifaly ary fampisehoana goavana motro miaraka amin'ny groupe Wawa. Ndao ifanohana, ndao iaraka ifaly, tongava daholo e! Le meilleur cadeau de Pâques et le meilleur divertissement à offrir à vos proches, c'est Canal+. Et oui, vous n'en croirez pas vos œufs. Profitez du décodeur avec bouquet Access inclus à seulement 50 000 largars. En plus, les kits et l'installation sont offerts. Alors, qu'attendez-vous? Offre valable seulement du 18 mars au 17 avril 2022. Rendez-vous en boutique et point de vente agréé Canal+. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika mikarakara hetsika fampifanana amin'ny fanaingona ny hotanana ho an'ny mponina ao Antsirabe ny Gentil Beauty Nail Art Mixte fampifanana ho matianina eo amin'izay sehatra izay ary isany koa fampiasana ireo fitaovana izay tsy mbola fampiasa eto Madagasikara. Fanadina mandalo eto amin'ireny vohitra vakinankaratra ny Gentil Beauty Nail Art Studio izay anisany havanana amin'ny fanaingona ny hotanana ary manana traika efa feno avy any ivelany ka izary izany amin'ny alalany fampifanana izay atao eto Antsirabe. Ho tanterahana izany ny fafito sy ny fahavalo volana aprily 2024 avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora sasany hariva. Fampifanana makasika ny module Nail Art Mix niveau 1 sy niveau 2 ary ny master class izay ahaizanao anatin'ny fotoana fohy ny teknika rehetra. Aorian'izay dia isany koa ny fampifanana feno ho an'ireo izay te ho tonga matianina eo amin'ny sehatry ny fanaingona ho tanana. Haritra henonandro fampifanana ho ny tompona andraikitra. Ny hitanao makasika ny nail art io dia tout ce qui est l'art sur les ongles, tsisy technique fa baby boomer, les lignes, les géométriques, les feuilles, les fleurs, tout ce qui est art complément. Io nail art mixte io tsy ampy tonga dia anokafan'olona anankiray salon na bara ongle fa supplément en sus manampy ny technique izay efa nanan'ny olona anankiray. Ny module de formation ny manaraka indray de ny module complète pour devenir prothésiste et styliste angulaire à succès. Tika marina tsara fa tsy lay bonne base, tsy lay base efa mazatra antsika eto Madagasikara fa lay bonne base à l'international raha ohatra ka hoe sendra miala ny Madagasikara ka hiasa any ivelany dia efa lay base à l'international io daholo no miverina. Io formation complète io maharitra eninandro manomboka ny 11 avril 2022 hatramin'ny 16 avril samedi. Anisan'ny mampiavaka ity fampifanana ity ny fampiasana ireo fitaovana matianina izay mbola tsy fahita eto Madagasikara. Isany koa ny fizarana mari-pahaizana ho an'ireo izay nahavita ny fiofanana. Ny tena mampiavaka anay
tout ce qui est technique rehetrarehetra hoentinay aty de technique mbola tsy fahita à Madagascar, comme par exemple l'utilisation na ponceuse électrique et ses embouts, c'est récent be tsy mbola mahazatra atsika eto Madagascar ny m'utiliser matériel de haut niveau. Ny mampiavaka anay ihany koa de ananan'olo anankiray suivi na certificat hoentiny afaka hitadiavany asa na tsy eto Madagascar fa na any ivelany ary. Manentana ny fahatongavantsika maro eto Antsirabe de vonona ny andreanareo foana izahay na amin'ny laharana Tarby na amin'ny Tambazotra na tonga mivantana aty Mafaly Vatofotsy. Folo ihany no toerana afaka raisinay kararoto fa indray mandalo izaho no eto Madagascar de ity avril aty ihany no datiny Antsirabe fa tsy manana daty ka araroty ary. Ety Fokotany Mafaly Vatofotsy Antsirabe no misy ny Jean Thibotine Lar Studio amin'izao fandalovana eto izao. Arak'izany dia voafetra ihany ny toerana ary ao aoriana faritra Vakina Karatra dia ny faritra Atsinanana indray no hisitraka ny fampiofanana sy ireo faritra hafa eto Madagasikara. Ndray-mbava kosa ho an'ny eo amin'ny mpanolontsaina ny filoham-pirenena dia voatendro ho mpanolontsaina manokana ny filohan'ny République Andriamatoa Sodra Jean André sy ny Général Richard Ravalomanana. Falapim-baovao hafa kosa indray dia ny professeur Ravalomanana mamy ihany no voafidy fandroany ho filohan'ny Université Antananarivo araka ny voka-pifidianana tamin'ity androany ity mitohy arak'izany ny asa amin'ny fanatrarana ny fanampy Richard. Noho ny fitantanana n'Université Antananarivo mandritra ny telotona manaraka indray ny professeur Ravalomanana mamy araka ny voka-pifidianana androany azony avokoa ny 2,20 isanjaton'ny vaton'ny mpampianatra sy ny 2,7 isanjaton'ny vaton'ny mpiasa sy mpandraharaha teny anivon'ny Université Antananarivo nandritra ny Latsabato. Hotohizana ny asa hanatsarana ny laharan'ny Université Antananarivo aty amin'ny ranomasimbe Indiana hoy ny fanazavany. Teny filamatra moa dia hoe Université Antananarivo kitan'ny Oceana ranomasimbe Indiana zany. Raha amin'ny filarana amin'izao fotoana izao dia fa 370 amin'ireo université eto Afrika zany ny Université Antananarivo nisondrotra mihoatra ny 20 ny rang zany amin'ny rankinina an'izay. Zany hoe ny voatra be na teo ary ny amiana ara-pahasalamana na teo ary ny fahasahiranana betsaka indrindra moa zany ny tsy fampiana eo amin'ny resaka arabola fa ireo mpiara-moninankitra zany dia nanoana foana ny Université Antananarivo. Isan'ny asa atao lara-pamena ihany koa ny mahakasika ny Smart Campus tetika asa izay natomboka ny taona 2012 nanomboan'ny fandraisana ny fitantanana ny université tetika asa izay miompany indrindra amin'ny fampahaleovan-tena ny université amin'ny famokarana herinaratra. Hitanareo angamba ny fa misy an'ireo angovo avy amin'ny masoandro ny eto amin'ny Akatso fa ny Votovorona ny école supérieure polytechnique Antananarivo, ny école normale supérieure INAP-Flo sy ny école supérieure des sciences agronomiques koa zany mbola tsy misy an'io angovo avy amin'ny masoandro dia ho asiana an'izay zany satria raha mitetina any amin'ny 700 tapitrisa ariary ihany no vola omena ny JIRAMA amin'ny resaka jiro sy rano dia raha io panneau solaire napetraka io zao dia mitetina efa tapitrisa fotsiny zany hoe atsasany efa indray mandeha mipetaka izy. Ankoatra ny filohan'ny université voafidy ihany koa ny solotenany FDSP na ny faculté de droit et des sciences politiques eo anivon'ny filakevim-pitantanana n'université sy ny doyen Ramatoa Esoa Velomandroso Faratina Manase. Tontosa teny anivon'ny Université Antananarivo androany ny famoahana rapomba ofisialy ny voka-pifidianana isan-tsokajiny natao teny an-toerana. Mijany eny Akatso ihany isika dia navoaka ny postra malagasy ny calendrier fandraisan'ny mpianatra ny vatsim-pianarana eny amin'ny Université Akatso tamin'ity androany ity. Vitsy ireo nahazo izany ary mbola maro no tsy nahazo fanadina. Nanomboka tamin'ny 7 maraina ireto mpianatra ireto no nilahatra ny andro ny vatsim-pianarany.
androany no tokony andraisan'izy ireo mpianatra R3 ny vatsim-pianarany eo anivon'ny faculté des sciences. Efatra amin'ny herintaona no nisian'izao tranga izao ary tsy mbola nandray ny vatsim-pianarany ireto mpianatra ireto tamin'ity taona 2022 ity. Tokony ao anatin'ny lesitry ny vatsim-pianarana avokoa ny mpianatra hoy izy ireo raha manana ilay poketra sy karatra maha-mpianatra. Nisy mihitsy aza no efa tonga tamin'ny enora maraina tetỳ an-toerana. Saingy izao no zava-nisy dia niverimaina fotsiny raha ny fanazavana. Ny olana androany zany dia tsara ampahafantarana anareo fa mpianatra tsotra eto amin'ny anjelimanontolo izay. Mivoaka ny calendrier navoaka amin'ny postra, androany ny fandraisan'ny L3 bourse. Androany izay zany tonga teto ilahatra bourse izay mpianatra eo amin'ny 3000 mahery. Kanefa dia 177 fotsiny nandray bourse androany. Dia reto Antananarivo moa ny liste andreo réclamation zany hoe akizy zany hoe 5% zany ny L3 fotsiny nandray androany. Nilazain'le responsable na bourse mifanilika zareo. Milaza ny mpiasa ministère satria efa misy mpiasa ministère tonga teo. Tsy haiko aiza le rovavy teo iny. Nanontaniko izy fa inona nataonareo teo jery olana zay dia nitaratarako aminazy amin'izay le olana. Tsy avy aminay le olana fa olana avy amin'ny poste io. Tonga ny amin'ny poste ndray tsy avy aminay ny olana fa olana avy amin'ny ministère io. Ary zay aloha tena mahita hoe olana avy amin'ny ministère fa tsy avy amin'ny scolarité na izany. Tamin'ny zao ny teny délégué hoe mahazo message dia miakatra aty dia na tsy mahazo koa dia miakatra aty dia nefa mivermaina daholo zay tonga aty amin'izao fotoana izao. Tsy manaiky ny zava-misy toy izao intsony reto mpianatra araka izany. Niezaka nitady ny tompon'andraikitra mpanao gazety fa tsy nahita intsony. Tontolon'ny fahasalamana dia miaina hatrany ny salantaonan'ny ankizy sy ny zatovo malagasy midina eo amin'ny sehatry ny firaisana ranofo araka ny fanadidina izay nataon'ny UNFPA amin'ny taona maharomono mahatonga izany. Hoy ny tompon'andraikitra ny tetikasa 0 voaka tsirina. Io na saina. Isan'ireo firenena manana tambony indrindra maneran-tany eo amin'ny fiterahana i Madagasikara araka ny fanadihadiana nataon'ny OMS. 110 amin'ny zaza arivo teraka no eo aneranera ny 510 hatramin'ny 720 taona ny reniny, izany hoe manodidina ny 479 ny vehivavy malagasy no renim-pianakaviana na mitondra voaka eo aneranera ny 520 hatramin'ny 720 taonany. Eo andanin'izay ambany ny tahany fampiasana ireo fitaovana fisorohana ny voaka toy ny kapoty, 730 monja ny tanora mampiasa izany. Olana fototra ny tsy fampin'ny fanentanana eto amintsika hoy ny tompon'andraikitra eo anivony tetikasa 0 voaka tsy irina. Antony anankiray lehibe aloha dia ny hoe ny tsy fahampiana fahalalana eny amin'ny zatovo sy tanora mahakasika ny fahasalamana ara-pananana satria raisina ho mbola fady ny miresaka an'izany matetika eny anivon'ny tokantrano hafa ny fomba fandraisan'ny olona an'le izy ka rehefa tsy resahana le izy dia tsy ampy ny fahalalana. Matetika koa mantsy dia ny tsao sy ny honohono no tonga aloha eny anivon'ny fiarahamonina dia tsy mahariska andry zareo manao fandrindram-piterahana. Ilaina ny fampahafantarana ny momba ny vatana amin'ny akapobeany, ny fiovam-batana mandritra amin'ny vanim-potoana fialan-tsakana izay voajanahary avokoa reny rehetrarehetra reny. Amin'ireo faritra 13 eto Madagasikara, isan'ny ambony indrindra amin'ny tany zaza mitondra voka aloloatra ny amin'ny faritra Atsimo andrefana. Isan'ny antony mahatonga izany ny fanerenan'ny zaza anambady aloloatra ataon'ireo ray aman-dreny noho ny fomba maro samihafa. Eo ihany koa ny fivarotan-tenan'ireo ankizy. Ankehitriny miamahazo vany ireo ankizy samy ankizy miroboka amin'ny fahaisana ranofo ka mahatonga ny voka tsy nirina ihany koa. Paikady raisin'ireo mpisehatra ny fanaovana dinidini-piarahamonina anatevenana ny fanentanana. Misy ny fanampinany eny anivon'ny tobim-pahasalamana, fanampina ny mpiasa fahasalamana zany amin'ny alalana fampiofanana, fanomezana fitaovana ny tobim-pahasalamana ahafahana mandray an-tanana ny zatovo sy ny tanora. Fa ny tena natao koa tety fotony dia fanaovana dinidini-piarahamonina teny anivon'ny Fokotany zato eto Antananarivo renivohitra no niara-ny asa nanaovana dinidini-piarahamonina mampafantatra ny zatovo sy tanora ny zava-misy mahakasika fahasalamana ara-pananahana, ny antony mahatonga ny voaka tsirina sy ny voaka loloatra, ny mety ho vokatra izany eo amin'ny tenany manokana sy eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny fianakaviana, eo amin'ny firenena.
Androany nisy ny fanentanana faobe mahakasika ny fahasalamana ara-pananany ny ankizy sy ny tanora tao amin'ny fokontany Anosipatrana, Anosizato, Anosibe izay niarahany Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka tamin'ireo mpiara-mombona antoka aminy tafiditra ao anatin'ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana. Natomboka tao amin'ny distrikan'ny Sakara ny fizarana amin'ny vatsinankonana ao amin'ny faritra Atsimo andrefana toana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo tokantrano marefo izay tanterahan'ny fidy. Bonhomme Élisée sy Natacha Rakotomamonjy. Ankonana mahery ny 9 ao amin'ny distrikan'ny Sakara no misitraka ny vatsinankonana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Mponina sy ny Fiahina Ara-Tsosialy ary fampiroboroboana ny vehivavy izay tanterahan'ny fidy. Ho an'ny komina Vineta manokana 250 ireo ankonana isitraka izany toana izany ho fampiroboroboana ny fanabeazana sy ny fahasalamany ankizy isan-tokantrano. Fantatr' ireo nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny vatsinankonana ho an'ny distrikan'ny Sakara. Ny fandarana vatsinankonana atomboka ato amin'ny distriktany Sakara dia mikendry indrindra ny afahan'ny ray aman-dreny amin'ny ankonana marefo sahirana mandefa ny zanany hiditra any an-tsekoly hianatra satria ny fahaizana sy fahalalana no lova tsara indrindra azon'ny ray aman-dreny apetraka ary adidy sy andraikitry ny fitondram-panjakana ny mampirisika ny ray aman-dreny sy manampy ny ray aman-dreny ahafahana mandefa ny ankizy any an-tsekoly. Ny vatsinankonana dia fanampiana lafiny roa, misy lafiny arabola amin'ny vatsinankonana azy dia vola eo amin'ny 4 alina ka hatramin'ny 9 alina ariary isaky ny 2 volana. Fa ny tena lehibe indrindra dia ny fahafahana manomena izy ireo tantsoroka isan-karazany fahaiza-manao mahakasika ny fahasalamana, ny fanabeazanaizana, fidiovana sy fahadiovana ary indrindra fanampianany zareo amin'ny lafiny ara-teknika ho an'ny fivelomany, ny famokarana, ny fambolena sy ny fiompiana mba tsy hisian'ny fiankinan-doha amin'ny fanampiana omeny ny fitondram-panjakana. Isan'ny olana mahatonga ny ankizy tsy handeha an-tsekoly sy tsy ahazo fitsaboana ny tsy fahampian'ny oentim-manana vokatry ny tsy fahatomombana ny velomam-ponimponina no ny haintany ka zava-dehibe ho azy ireo izao tosika izao. Velomam-po lefa fambolea amizao tsisy ranonora, tsy mahita vola, tsy mahita vokatsy, fa maiky ranonora. Sahira amizay zahay amin'ny toko oety ho fikarakara ay amin'ny problème ty fianaratiana ay an-dakilasy ao. Jalany azoko enign'andro. Volany enign'andro io zany hikarakarako ny fitaova fianarany gn'anako, hikarakarako ny fahasalamany gn'anako. Aritra telo taona nitetika asa vatsinankonana izay vatsiny banky iraisam-pireneny. Olo manakaja maro no tonga nanome voninahitra ny lanorana izay ahitana ny avy amin'ny fidy foibe sy ireo tompon'andraikitra ara-panjakana ato amin'ny faritra Antsimo andrefana. Fa mangataka ny toizan'ny fampianarana sy ny fampifanana azy ireo ny mpianatra eo anivon'ny Institut National du Commerce et de la Concurrence eny 67 hectares fianarana izay nakatona noho ny fanafoanan'ny fanjakana ny ankamaroany ireo organisme rattaché. Kaiton Andretsilavo. Mitaraina ary mangataka ny anoizana ny fiofanana sy ny fianarana ireo mpianatra amin'ny INCC na ny Institut National du Commerce et de la Concurrence. Ny volana aprily 2024 izy ireo no niatrika concours. Niditra nianatra ireo voaray ny volana oktobra 2024 lasa teo rehefa nampandoavina écolage 10 hetsy ariary ny ampy 3 alina sy 1 hetsy ariary. Ny volana janoary namoaka fanapahan-kevitra ny gouvernemanta nanafoana ireo organisme rattaché amina ministera maromaro ary isan'ny voakasika izany ny INCC. Nijanona hatreo ny fampianarana. Nangataka ny anoizana izany hatramin'ny farany ireto mpianatra saingy hatreto tsy nahazo valiny. Rehefa nanantona tato amin'ny administration zay dia nilaza iry zareo fa miandry dia nanantona tany amin'ny ministera izay dia nisy tompon'andraikitra nilaza fa tokony hitohy foana ny fampianarana anay fa tsy tokony ho tapahana mihitsiny. Rehefa tonga tato anefa ny SG ny 17 mars lasa teo dia nilaza izy fa miandry fanapahan-kevitra avy any amin'ny ministera vao afaka mitohy ny fampianarana anay. Tao fampandriana drisa fotsiny tompoko nahazo anay teto fa hatramin'izao dia tsisy fampianarana mitohy
nefa izahay dia manana ny projet d'avenir anay ary eo ambany fiahin'ny ministère ny varotra ny NCC efa nandefa taratasy ny ministre Edgar Safindravay amin'ny fanohizana ny fianaranay fa mbola tsy misy tompoko izany hatramin'izao nefa ny taratasy efa tonga tamin'ny 16 mars lasa teo. Ny volana maritsa lasa teo no tonga io taratasy avy amin'ny ministra nandidy ny famitahnatra amin'ny farany ny fiofanany ireto mpianatra ireto. Ny mahagaga hoy izy ireo tsy misy ny fampiarana izany hatreto. Diplôme supérieur en commerce no azon'ireo mpianatra rehefa mivoaka aorian'ny fiofanana mandritra ny volvolana. Mbola maro amin'izy ireo anefa no tsy nahavita hatramin'ny farany. Ny dingana rehetra tsy maintsy arahina ahafahana mahazo io diplôma io. Ny fangatahana ataonay angamba tompoko dia hoe avereny farak'izay malaky ny fanokafana ny fianaranay mba ahafahanay mamita an'ilay izy satria tena taraiky be izahay nefa ny avenir an'ankizy be dia be tompoko no atao anatin'ity NCC ty marihana fa fampianarana ambony ilay izy amin'ny resaka varotra iraisam-pirenena izay eo ambany fiahin'ny ministère ny varotra dia mangataka izahay tompoko ny tompon'andraikitra ato amin'ny NCC sy ny ministère mba handray an-tanana ny momba anay satria manana zanaka mitovy mianatra ohatranay nareo dia mino izahay fa fantatrareo ny zavatra manjoanay eto. Ny volana janoary 2024 lasa teo tsy ahivina nanapa-kevitra hanafoana ireo organisme rattaché miisa 13 ny fanjakana malagasy. Ankoatra ireo sampandraraha miankina amin'ny ministera samihafa miisa 10 foana ihany koa ny tao amin'ny ministera ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana izay ahitana ny INCC, ny IMI ary ny SIDEMA. Fa ho atao ho any amin'ny faritra rehetra ny fankalazana ny 12 taona amin'ny fiverenan'ny fahaleovatenan'ny Madagasikara. Hiavaka ny fankalazana izany amin'ity taona ity hoy ny tompon'andraikitra ny larana efizao. Androany no nanomboka ny vory voalohany ny CNTO na ny komity nasionaly mikarakara ny fankalazana ny faha-20 jona 2024 hodiniana mandritra izany ny hetsika rehetra izay ho ataon'ny miaramila sy ny sivily. Tao anatin'ny krizy ny valana retina COVID-19 ny fankalazana ny 20 jona atao anatin'ny roa taona ka voafetra ny isan'ny olona afaka manatrika izany. Raha mifaly anatin'ny firaisan-kina eto amin'ny tanindrazantsika iray manontolo satria anerana ny Madagasikara tahaka ny fanao tao alohan'ny nisinny izao ny valana retina izay niatra teto amintsika ihany koa araka ny fiara ny nanerana izao tontolo izao dia amin'ity taona ity zany dia anerana ny district 119 district manerana ny Madagasikara no isy ny fankalazana ny 20 jona sy ny fety ny foloalinda ka izany no anisan'ny ampiavaka voalohany indrindra manomana ihany koa zareo nivon'ny tafika ny etsika izay efa mahazatra nefa tsy mahazatra ihany satria miova foana izy io isa-taona dia manohana izahay eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Misy fandaharam-potoana fa misy ny komity mpikarakara ary mbola eo ampanomanana tanteraka isika amin'izao fotoana izao ny fandaharam-potoana moa zany efa misy ny mialoha, misy ny mandritra ny fankalazana ny 20 jona fa ho entsika miandalana eo ihany ny momba n'izany rehetrarehetra izany. Eo amin'ny kianjan'ny Baria eo Mahamasina no ho atao ny matso lehibe manamarika ny fankalazana ny faha-20 jona 2024 raha ny fanazavany ny ministry ny fiarovam-pirenena. Andrasana aorian'ny ny fivorian'ny komity kosa ny fandahara-potoana mandritra ny fankalazana. Trangam-piarahamonina kosa indray dia jiolahy 5 no nanafika olona monjo banky atao mahitsy ny maraina teo ka lasan'izy ireo ny vola izay mitetina 30 tapitrisa ariary taorian'ny fifandonana teo amin'ireo zandary lava ny rota amin'ireo jiolahy mbola karohana kosa ny 3 namany gato andretsy lava. Olona anatitra vola no notafian'ny jiolahy miisa 5 teo ivelan'ny banky ao mahitsy ny maraina teo tokony ho tamin'ny valora. Lasan'izy ireo ny vola mitetina 30 tapitrisa ariary. Tratra antso ara-potoana ny mpitady filaminana ka raikitra ny fifanenjehana. Raha nitsoaka nanaraka ny lalam-pirenena faha-efatra iazo an'Antananarivo renivohitra ireo jiolahy avy nanafika. Raikitra ny fifampitifirana teo amin'ny fokotany Manakambahiny, commune na Nosiala distrika Nambodratrimo ary lavo nandritra izany ny rota amin'ireo jiolahy. Sarona tany amin'izy ireo basy misa 3 sy bala misa 10. Maro ny tranga fanafiana tahaka izao ho an'ny distrika Nambodratrimo manokana na eo azy ireo ezaka natao sy mbola tohizana amin'izao fotoana. Hitantsika angamba distrika Nambodratrimo manokana andresana efa matetika mihitsy akony no miteny amin'ny aina manjery tena nafapana mihitsy teny fa za koa miteny fa tato anatin'ny taona vaovao fotsiny
maromaro ihany zay lavo zay kanefa mbola misy ihany koa reo manararoatra fa izay koa miaraka amin'ny tompona ndraiky ny gendarmerie ny atoerana izay manao ny haintso-zavatra ary tena mifanampy amin'ny asa eo amin'ny fandriampahalemana dia tsy anaiky ihany koa izay fa tsy maintsy anao zay maximum vitanay ny amin'ny fanadiovana ny tanàna sy fanenjehana an'ireny jiolahy reny. Mbola mitohy fikarohana ireo jiolahy tafatsoaka mandritra ity fanafiana ny tranga ny maraina teo ity. Isan'ny faritra mamay ny zone 4 ho an'ny distrika Ambohidratrimo manokana, ny faritra Ambato, Manjaka Avaradrano, Antsafilo, Imermandroso, Avaratsena. Mitohy ny fampandriana fahalemana amin'ireo faritra ireo raha ny fanazavana, saingy mbola misy ny lesoka ara-pitaovana ahafana mivezivezy sy mamaly ireo antso ara-potoana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nahato tsy ao anatin'ny filan-kevitry ny mpiaro-ny zon'olombelona i Russie araky ny tapaka nandritra ny fionamben'ny vondron'ny firenena mikambana fanadina. Tapaka nandritra ny fionamben'ny vondron'ny firenena mikambana fa miato amin'ny filan-kevitry ny zon'olombelona amin'ny firenena mikambana i Russie. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa mila fanohanana lehibe ny vahoaka ny Ukrainiana manoloana izao ady misy amin'ny Russie sy Ukraine izao. Nosokajian'izy ireo fa fanitsakitsahana tanteraka ny zon'olombelona no nataon'ny Russie tamin'ny fanafiana sy ny famonoana nataon'izy ireo tany Ukraine ary nisy ihany koa ny tsy fanajana ny zo iraisam-pirenena mikasika ny maha-olona tamin'ny firenena mpikambana miisa 370 ampahambetsaka no nandany io fampiatoana io. Misy 420 kosa ireo firenena nandà ny fampiatoana ny Russie anatin'ny Conseil des droits de l'homme des Nations Unies io ary tsy nisafidy ny andanina ny ankilan'ny firenena 720 hafa. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatony vahoaka amin'ity andro an-tegna hatrany nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mada.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.